Ary ifampizara aminao ako tantara ao anatin'ny baiboly. Tantara izay tsy mila vakiana satria hainao le izy ary tsy azontsika vakiana ihany koa satria somary misandrahaka le tantara ray manontolo atao amin'ny boky Genesis toko fahatelo no misy azy tantaran'ny Adama sy Eva rehefa napetraka Andriamanitra tao anatin'ny Saedena izy ireo. Dia melohan'izay dia hizara ako aloha hoe ohatrany ahoana izy io, ohatrany ahoana io atao hoe ankonana io, fa mbola be dia be mantsy tsy mahazo azy. Ny fahazon'ny olona ny hoe ankohonana ara-panahy dia hoe mpiara-mivavaka. Fa tsy an'io tontolo izay misy anao io. Izany hoe za zany raha mipetraka raha tao amina toerana anankiray, fiangonana anankiray izay tsy azoko aina, izay araka hitsangantsika, araka hipetrakantsika, dia miaino eo dia tsisy ninina atao eo fa dia miodikodina eo fotsiny dia tsy mahazo miala eo fa satria za fahazavana izao tontolo izao. Dia za fahazavana ho an'ireo olona ireo. Dia izay no nampianarina. Fa tsy haiko fanontaniana tao fanako tany tsy resy lahatra mihitsy amin'izany zavatra izany. Hoe za eo dia za zany andany adiny roa adiny telo sady tsy maray nininina no mipetraka eo fotsiny tsisy nininina tafampita. Dia taty aoriana nisy olona mifandray tamiko indray dia mifampiresaka hoe mipetraka amin'ny toerana anankiray izy dia ilay toerana anankiray izay hipetrahany io tsy maharaina inana intsony izy. Mitory ilay pastera na mitory ilay mpitarika fa izy tsy maheno ninina. Tsy mafana ny fony ao anatin'ilay zavatra izay resahana. Dia nanontaniako izy hoe ary manahoana kosa ho any position anao? Misy olona ve maharay ny zavatra? Misy olona ve mitovy fanahy aminao ao anatin'ilay toerana? Dia izy hoe misy. Dia mahazara zavatra amin'ireo olona ireo. Dia hoe nohony amin'ireo olona ireo izany dia mijanonao. Dia hoy izy resaka tamiko. Lasa tsy ankohonana indray izy izany fa lasa mission e. Dia tonga saina hoe marina ny ambaran'ilay rala. Hoe ilay toerana lasa mission indray. Be dia be ny olona ny tokantrano lasa mission. Ny tokantrano ilay vady aman-janaka izany lasa mission. Tsy toerana intsony hangalana fahafinaretana. Tsy toerana intsony hangalana fampaherezana. Tsy hoe rehefa reradreraka dia ao an-tokantrano lasa rehefa reradreraka dia any amin'ny toeran-kafa indray no mandeha. Rehefa valabalaka ny saina dia tsy any amin'ny tokantrano mahita fitsaharana. Niova ilay ankohonana. Ny ankohonana dia toerana hanovozantsika. Toerana hanovozana. Ny atao hoe hanovozana dia handraisan-javatra. Reraka any amin'izay misy hany dia lasa mody dia mandray zavatra. Za rehefa maka ao an-trano dia afarako mihitsy ny olona ao an-tranonay. Za rehefa miditra ato dia mila filaminan-tsaina. Izay tsy handehandehanako any ivelany ihany. Fa za tsy tia mandehandeha any ivelany fa za tia mijanona ao an-tokantrano. Satria maninona ao an-tokantrano misy filaminan-tsaina. Ao miala sasatra ny saiko, ao tsy voahelingelina dia raha vao misy manelingelina ao anatin'io trano io, raha vao mandefandefa feo tsy tian'ny sofiko, dia voaka vavako ary miteny ny vavako ny antony nodiko eto fa tsy irenireny havako tahaka ny lehilahy rehetrarehetra ny atokotany any. Tsy mody raha tsy efa mamo, tsy mody raha tsy efa lany ny volany aposy loka sy sisa, satria ato anatin'ity trano ity za mila filaminan-tsaina, za mila fitsaharana. Dia izay ny andehanako ato. Ny ankohonana dia toerana andraisanao fitsaharana. Ao ny rahana. Hoy Jesosy rehefa resaka tamin'ny mpianatra, tamin'ny izy hiala, aza malahelo fonareo izy. Fa zaho any an-danitra fa zaho rehefa andeha dia za tsy hamela anareo ho kamboty. Hainareo izay teny izay za tsy hamela anareo ho kamboty. Izany hoe rehefa andeha dia omeko mpiahy vaovao ianareo ary omeko tokantrano ianareo. Tamin'i Jesosy mbola teto dia Jesosy no ankohonana ny mpianatra. Nisy composition tao nisy dada anankiray dia nisy zanaka 12. 12 fa ilay iray zanak'olon-kafa tany. Fa tsy maintsy nampidirina aloha njary tsisy mamitaka.
dia tsy maintsy nampidirina izy zay nytenen'i jesosy ka zay nytenen'i jesosy misy zanaky ny devoly ato amin'ity élément ato anatin'reto élément reto izy lavela mihitsy io fa 12 ny zanany dia izy le papa célibataire zany ao anatin'le izy dia zao nolazainy rehefa hiala dia raha mbola mitoetra dia papa célibataire foana ny azonareo dia miankin-doha amiko foana ianareo fa rehefa miala dia sady mahazo papa vaovao nareo no mahazo maman vaovao dia le papa vaovao dia tsinona fa mifanamasina ary ny maman vaovao dia tsinona fa ny fiangonana tsy nitsangana ny fiangonana raha tsy lasa Jesosy rehefa lasa Jesosy dia nitsangana ny fiangonana inona amin'izay le fiangonana toerana ivitoerana anovozana an'ilay fitsarana anovozana an'ilay fiadanana tratra fanenjehana zareo ny amin'izay misy azy ihany dia mody izy dia mahazo fampaherezana ho an'ny fony indray misy problema ny amin'izay rehetrarehetra misy azy ihany fa rehefa tonga ny fionana dia mandray zareo mahazo hery vaovao indray izy etsany za te hizara aminao hoe ny toerana ny atao hoe ankohonanao ara-panahy na eto amin'ity toerana ity le izy na ny amin'ny toerana hafa ho anareo mpanatrika en ligne na ho an'izay hafa rehetrarehetra any ny atao hoe ankohonanao ara-panahy dia tsy ilay toerana izay ivavahanao isaky ny alahady na isaky ny sabotsy zay mantsy natao hoe fiangonana amintsika zay mantsy natao hoe ankohonana amintsika ary izay no miangona ary izay ohatra zao dia any ankoho mandeha le hoe ray ara-panahy iny sisisa rehetrarehetra fa ny tena izy ao anatin'le ankohonana ara-panahy dia le ivitoerana raha ohatra ka isaky ny larobia ianao no mandray zavatra fa isaky ny lahady ianao manao mission dia iza zany ny ankohonanao ara-panahy le ionanao alarobia zay ny ankohonanao ara-panahy raha ohatra ka mamonjy fotoam-bavaka be dia be ianao fa tsy maheno zavatra fa mamonjy selule ianao olona 3-4 fa tena henonao hoe rehefa manatrika an'ity selule ity tena mirehitra ny anaty aiza ny ankohonanao ara-panahy amin'ilay cellule de prière ary reo olona 4-5 reo no rahalahinao sy anabavinao rehefa miteny reo dia mafana ny fonao rehefa miteny reo dia sensible ny any anatinao fa matoa ianao manoatra an'izao tsy hitanao zay asina ny ainao nisy nitondra tao izy zay nisy nitondra tao izy dia ao mandeha ny hira tsisy ainy mandeha ny torteny ianao zany ray azon-damosika na hoe inona ary zany zavatra zany fakena ny baiboly efa mpitady eo fotsiny zany tsy alaizy tsy io le tokantrano tsy io le mety aminy io rosoana sakafo izy ohatrany hoe anatin'ny tokantrano zany rosoana sakafo izy fa tsy henony mihitsy hoe tsy mety le izy tsika reo samy manana ny tokantranontsika dolidoly dia rehefa ao anatin'ny tokantrano ao misy menu mahazatra ao marina fa isa tokantrano malagasy misy formule tsy miova mihitsy misy frity ao misy courgette ao misy sosety ao misy sakafo efa mahazatra misy omelety ao misy karazan-javatra ohatrotra izany fa rehefa ao amin'ny tokantranonao ianao rehefa ao amin'le toerana misy anao zany dia enao mihitsy hoe mahazoto ianao hoe tena tianao eto le zazakelinay farany iny rehefa entina ny mandeha vacances dia mandeha zay nandeha hôtely 4 étoiles dia nahita crêpe izy zany dia haindry zareo be manao an'izy ohatra mofoara ny anaovany anazy anzako ihinana ozy izy dia nanaovana commandina teo zany ahinana crêpe ilay zazakely dia lasa nanaovanareo crêpe ilay zaza dia nentina teo nandramany anankiray tsy teko tsy ohatran'ny maman dia nakisa le izy zay rehetra tonga eo aminy mitady izy zany dia izy ny zavatra ao anaty sainy le ao an-trano foana asonao le izy maheno izy hoe misy sakafo mavelona azy ato anatin'ity trano ity misy sakafo mety aminy dia ampitahany amin'iny daholo le zavatra anaovana sandwich izy na tsy fantatra tsy ohatran'le ary ty tsy ohatran'le aniny satria efa misy enony hoe aiza le appartenance azonao aiza izy ny tokony isy azy dia rehefa mandeha amin'ny toeran-kafa izy dia tsy anyny tokony isy tsy anyny tokony isy reny atao hoe ankohonana ara-panahy raha tonga eto ianao ka ianao le karazan'olona mitsinjatsinjaka katriny amin'ny plafond tsy alaizy ianao reto olona reto raha mitena foana
tsy mipasy le zavatra petraka fa tsy mipasy aty amiko le afatra tsy eto zany ny ankonanao ara-panahy zay le izy fa le ankonanao ara-panahy tena heninao mihitsy hoe misy fifampitana fanao amena misy zavatra fifampitana ao anatin'le izy misy manky ao anatin'le izy matoenao tsy andrinao zay atongavany alady indray eto zany ny ankonanao ara-panahy fa raha ohatra ka tahotra ny tsy ho any an-danitra ny atongavanao eto tsy eto le toerana azonao le izy raha tahotra ny tsy ho tahina ny atongavanao eto vao mainka diso lalana be deaibe mihitsy ianao fa tsy eto zay toerana zay ato tsisy olona matahotra ny tsy ho tahina zany fa natahina eto na tsy tahina mety foana fiainana misy Jesosy miazona sy mitazona ary mitatana foana tiana misy io vola na tsisy io vola tsy olana zany fa raha tsy mety aminao zany tsy olana zany tsy eto ny tokony isy ianao fa any amin'le mametraka an'izany olana dia mametraka solution spéciale sy fipoahana magaga zay no mety aminao raha zay no olanao sy zay no matery anao ny ankonana ara-panahy dia le toerana andraisanao zavatra ny ankohonanao ara-panahy ary identifieo zay niteboka voalohany andan'ity afatra ity identifieo zay toerana izay tediavo zay fantaro zay fa ny olona rehetra dia mila ankonana ara-panahy ny olona rehetra nandray ny famonjeny Jesosy mila ankonana ara-panahy raha tianao ny fiainam-panahinao voatazona dia mila olona hiaraka hifampitantana aminao fa tsy voatazona rery zany io natahaky ny ahoana herim-panahinao na mavita avavaka adiny efatra ary ianao isan'andro tsy isan'andro kory ary ianao ny havitan'izany fa taitaitra eo fotsiny ianao no mahavita an'izany dia iza ny hiazona anao rehefa milatsaka fiainam-panahinao iza ny hampahery anao rehefa manamely teny ianao iza no hanangana anao rehefa reraka ianao iza ny hampahery anao rehefa le ianao le mirediredy iny fa mbola misy vezany Andriamanitra zany fa ahoana ary any tsy henon'Andriamanitra vavaka iza ny anitsy an'izay fiteninao zay milazanao raha tsy nikohonanao ara-panahy no manitsy an'izay hiavonanao fotsiny fa rehefa ny ankohonanao ara-panahy no manitsy an'izay tonga saina ianao zay ny teboka voalohany identification aiza ny ankonako ny teboka faharoa raha lasena bavy ao anatin'ity resaka ity dia zao arovy ny ankonanao ara-panahy arovy rehefa nandray zavatra ianao raha mitony nandray zavatra ianao dia arovy diditra amin'ilay tantara amin'izay tsika zao ny zavatra tiako zaraina aminao anatin'ny ity resaka ity misy ankonana ara-panahy voalohany indrindra atao anatin'ity baiboly ity sady ankonana ara-panahy ny ankonana ara-nofo Andriamanitra lay figure paternelle dia sarylay dada dia nananjanaka anankiroa izy avy ilay zanany roa Adama sy Eva zay ny ankonana voalohany ary jerenao tsara le relation tamin'Andriamanitra sy Adama sy Eva fa zao ny tenin'Andriamanitra milaza hoe Andriamanitra mandehandeha ao amin'ny Saedena isan'andro manontanytany an'izy roa kely manahoana nareo aho manahoana ampy tsara sakafo salama tsara mety daholo zavatra rehetrarehetra efa nazo anarana ny biby izy zao anaran'ity iza liona ay ary babakoto ay inandray nataonareo rapitso metikodina eo Andriamanitra manana fifandraisana ary io no ankohonana tanteraka ankohonana parfait satria maninona le dada tsy mety tezitra le dada tsy manana ceinture le dada tsy mikapoka tsy mamelaka tsy manongo tsy manao nininina tsisy devoir mila atao aho tsisy fanafatra farina nininina aho fa milamina tsara ary ny ankizy dia tsy manota tsy mamalivaly ray amin-dreny milamina be tena mafinaritra be le ankohonana tanteraka parfait fa inona ny zavatra nitranga ndray andro tao anatin'ilay ankohonana parfait tsy voary le izy tsisy protection dia inona ny zavatra nitranga lasy Eva hiditra amin'izay tsika amin'ilay responsabilité sy ny zavatra zay tsy tanteraka tao anatin'ilay zavatra zay tsy vita tao anatin'ilay ankohonana voalohany ka nahatonga ilay ankohonana ravo azonao le tantara jereo parfait le izy fa rava le izy potika tsy nety voaroka ny faran'ny ankizy
dia lasa nanorom-ponenana tany akafa, lasa nanao zavatra hafa, lasa mitadiny fiainany amin'izay, lasa tratra niosona ihany koa ave hoe nohony amin'io zavatra izay nataonao io dia fahoriana no hinananao ny voka ny mandra-pialanao, mandra-podinao ho vovoka fa vovoka ny nangalananao. Ary eva nahazo ozona hoe nohony amin'izao zavatra nitranga izao dia fahoriana no anananao anaka ary vadinao ny antehera ny fanirianao. Aza manontany aho hoe mety ohatry ny ahoana zany raha tsy nisy izay zavatra ny fomba niterahan'ny vehivavy. Mety tonga dia nanatody dia nitsangana. Raha tsy dia manahirana mantsy ilay manatody. Voakeny dia andrasana eo izay alehibe azy pitsirinao ambany ao. Afanainao mandra-pahateraka. Fa satria nanota dia lasa nisy tantara zavatra be dia be ohatran'izany. Inona ilay problema tao anatin'ilay tokantrano any Adama sy Eva. I Adama izay lohan'ny tokantrano. Andriamanitra nanome toromarika. Andriamanitra nanome tari-dalana. Fa tsy haiko hoe tsy voarainy Adama sa tsy tafapitany tsara tamin'ny Eva ilay izy. Tokana ny toromarika. Tsy didy folo anieny tao amin'ny tsay Edeny. Tsy didy folo. Ka hoe tsy tadidiko ho fahefatra. Na tsy tadidiko ho fafito. Izay raha teo tsy mahay manoratra. Ka manahirana ilay izy fa voasoty ilay izy dia lasa voadika. Fa ray azahoaninareo ny hazo eo voanisa. Fa ny fotoana izay hinananareo anio dia ho faty tokoa ianareo. Zay ny afatra. Zay ny afatra tamin'ny Adama. Dia i Adama tokony nampiepita. Adama nanana didy nampiepita an'izay afatra izay ny atao hoe fitondrana araka ny tokony izy. Tsika rahalahy rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe taky ny anekeny fiangonana ny Kristy amin'ny zavatra rehetra ny tokony anekeny ny vaviny lahy amin'ny zavatra rehetra. Aza maika aho fotsiny tsika na ho ny tokony anaiky aho. Maneke ho ny vadinareo fa nidika le manaiky ny vady enge ka le mesazy avy any amin'Andriamanitra no ampitaina amin'ny vady. Ary dirigena mifanaraka, hoentina mifanaraka amin'ilay mesazy avy amin'Andriamanitra ilay vady. Ahitsy ny lalany raha sendra mivilana. Ahitsy ny lalany raha sendra mivilana. Raha maniry ary bavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.